Ary io tantara zay hitasika sizoina am'izao bokin'i Jeremia zao. Tantara manambara mazava tsara ny fiasany herin'ny fahafatesana eo amin'ny Israely amafirmena sy amin'ny tsirairay amamonina tsoe Israely aby. Niasa mafy ny fahafatesana amin'ny herin'ny rehetra ka ilazana ny Israely tamin'izany tezay novakina amintsika teo. Fa na maty aza tsy sitomany azy so eny tsy isy andevinazy izy so nohony amin'izany fanafiana sy fanepahana atao firenena hafa ny firenena Israely zany. Fahafatesana zay niasa mafy naneo ny heriny amin'ny tava zay sy miafina fa miarikary na amin'ny zanaka Israely na amin'ny firenena hafa. Resy tanteraka ny zanaka Israely na foin'Andriamanitra izy. Io no ambara am'izao tantara hitasika amin'ny fiainan'i Jeremia zao. Ary ao anatin'izany tantara maizy ny feno fahafatesana izany no ahatongavana zao teny mahafinaritra hitasika. Na am'izao Jeremia raiky amin'ny telopolo zao na telo amin'ny telopolo ahitantsika izany teny mahafinaritra izany. Asa ivana indrindra am'izay anazavana azy na ariako fahatelo amin'ny telopolo azy falekena vaovao zay ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Falekena vaovao zay hilazana indrindra amin'ny Israely fa misy falekem-pinoana vaovao zay ataon'Andriamanitra. Tany Egipta na voakavy amin'izany famam-polikiana zany izy ka nandalo niefika maina. Amin'izao baboina alaina ny tany fikasana izy amin'ny herin'ny fahafatesana dia manomana falekena vaovao Andriamanitra. Fa raha tamin'ny Egipta nanomena falekena ka hiseny falekem-pinoana hoe Andriamanitra zay nakanao namoakanao avy tao Egipta dia izao kosa amin'ny fanatena ny herin'ny fahafatesana eto ity dia ho Andriamanitra zay nakanao sy namoakanao avy ny firenena avy elavaratra sy avy am'izay namaboana anao rehetra. Falekena vaovao ataon'Andriamanitra indrindra zay efainy sy tanterahany feno amin'ny fahafenondrindra amin'ny pasahivana indrindra izany hanoratana io falekena vaovao amin'ny fony tsirairay aby araka zay hitasika amin'ny telopolo amin'ny Jeremia zany. Sy mbola avena koa Eozoe zay ilazana mazava tsara fa izany fanoratana izany falekena vaovao izany dia tsy ho amin'ny vaky fisaka isoa na ho amin'ny taratasy ka soratana amin'ny ranomainty fa izany falekena vaovao zany ho soratan'Andriamanitra amin'ny fony tsirairay aby ao anaty ao feo fieritreretany rehetra ka hanekeny izy tsirairay aby fa Jehovah Andriamanitra tokoa no tompo sy Andriamanitra ary izy olon'Andriamanitra. Falekena vaovao zany zay tsy anatehana endrika toy ny firenena afaka firenena tahaka ny fanambevozana tany Egipta fezay. Firenena Israely andevony Egiptiana ao anatin'ny firenena io fa mivoaka indrindra ho firenena mahaleo tena tahaka zay midirina ao Kanana. Fa izao falekena vaovao zay atolotra izao dia falekena zay hitoerany fandresena ny fahafatesana ka amin'izany tsy mipetraka amin'ny firenena iray ihany fa ao izay hita mandeha sy mandray izany falekena vaovao izany. Fa na dia fahafatesana azy ny soron'Andriamanitra tsy hianana fanjakana ny zanaka Israely isoa ka hanambarana mazava tsara amin'izany fa mihoatra noho izay fitondram-panjakana mihoatra noho izay fitondrana mpiarahamonina amin'izao fiainana izao izay
fitiavana mandrakizay. Ka ny mandrakizay amin'izany tsy hoe hisy taranaka sisa mandrakariva tahaka izay nampanatenana hatrany Egypte fa na dia hisy fandringana tsy maintsy sisa ary eto dia mbola misy koa ny sisa sy maro ny sapa araka izay voalaza eto amin'ny Jeremia fa izay ambara indrindra amin'izao dia fampizoroana sy fananganana indrindra firenena vaovao izay hiantehitra sy handeha araka ny fitarian'ny fanan'Andriamanitra ireny. Fitiavana mandrakizay izay tsy ho ferany tantara fa fitiavana mandrakizay izay mitohy hatramin'izay any ankoatra. Io no apetraka ary lazaina amin'izao Jeremia 1:30 zao ka hifaina sy tanterahana indrindra amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy Tomposika. Fahatongavan'i Jesosy Kristy Tomposika izay mitondra izany tantara izany Israely izany amin'ny fahafenoana amin'ny fahatanterahana. Dia tantara izay niaretany fijaliana rehetra, tantara izay nanekeny fanjakana fahafatesana ho aminy izay tsy mety maty koa. Nanay sy nanay izany fa efa fahafatesana izany izy dia Jesosy zany handreseny izany avy eo anaty fahafatesana ka hitsanganany velona tokoa mba hananganana ny tsirairay avy izay manaiky azy ho Andriamanitra ary miaiky famono. Fa ho amin'izany no hitondrana ny zanak'Israely amin'izao tantara izao fa tsy ho amin'izay hisiany famonjen'Andriamanitra mbola voafetany tantara arak'izao fiainana izao ka ho faritany fahafatesana fa amin'izay fahatanterahana zanambina ho amin'ny izany fanekena vaovao izay anjakany fitiavana mandrakizay eo amin'Andriamanitsika izany. Fa izao sitra manomboka izany dia ny hametrahany fery sy mandrakariva eo amin'ny mpanompo eo amin'izay voantso na ny fanekena natao tamin'ny Abrahama na ny fanekena natao tamin'ny Mosesy na ny fanekena natao tamin'ny Davida ho tanteraka sy firindrana amin'ny famponenany ny fanahiny velona izay tsy mety maty ho amin'ny olona rehetra izay mandray an'i Jesosy Kristy. Ka ho fianakaviana vaovao voafidinina handray ny mandrakizay eo aminy. Voafidinina handray ny fanapahan'Andriamanitra fa tsy ny fanapahan'olona hanjaka sy hitondra eo amin'ny fiainana mandrakizay. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao hoy Jehovah Andriamanitra. Ka hazavaina indrindra izany, hazavaina indrindra amin'ny hanavahana ny feo sy ny venty ny teny izay entiny feo. Fa amin'izay hitoerany feo dia izay mitahaka izay ambarany testamenta taloha to feo ny antso mafy fa ankehitriny tovy ny sise venty izany eo amin'ny teny eo amin'ny Jesosy Kristy izay tonga amintsika tsirairay avy. Ka izay lazaina ho mandrakizay dia ny famondram-pony izay apetraka ho mandrakizay. Fa izay no sitraka ho antsika tsirairay avy sy izay hiseny fanapitra samahafa izay atolotra na famonombidy na ho fanapitra samahafa na hoina amin'ny arena sy fanamona fa ity fanapitra tokana ity dia Jesosy zany izay naharesy na ny fahafatesana voalohany na ny fahafatesana faharoa ka hananany zany fitiavana zany endrika vaovao eo amin'ny famondram-pony izay mitoetra ho mandrakizay. Famondram-pony sitany ary izay no safidiny amin'ny fitiavana izay hitiavana antsika. Ka hananantsika tsirairay avy toky na ao tsirairay na ao mpianakavy na ao firenena manontolo izay manay
Faizar favorabulizar de si marejadas, na faifana inquietar, na faifana lembrar na minha na briga, e ele, Isaac faifana de si marejadas, na fafa deixarás, famada Zay Isaac. Hangwena tu chifuna, e eu digo, Hangwena tu, faído, hai tukua ni na mena ni mati ara zan fahai zan na mena ni mati zan ni tiawa leo hai tukua zan ni mamafa ni yeko reka shidu tareka ara zan famafa ni yeko shidu zan hai tukua ni mamafa tukua apeti fama volta na lepe ni tiawa na reksei zai tiawa na repartasi fama volta zai e tu lá não, você pode mexer a ver tua, não fala não, fiava não, você quer o que faz a cavetada, como você fala a China na demanda, você não a China antiga, fiava mal você marish zabre já, marish luta, e divulga já já barra na vida, você não demanda, e você não demanda you no pede por mas a saco cara nas que se vai tu que usar de chiar zeratora de matriz fa isolte fitiava no bebê cara ele fluiula de fitiava no mundo na ele fraternal de fitiava no fa na fuona de sa fa hita iskare kwanza ni harihara ni mashika noita kamza ni mash ze mahita dina ni hare fikiava ni kersi amze sagana kana de shen fa fatisha kana de tuku no fat coisa no luta siga no meza fiena ze harish ni fa fatisha ka anandata sikeseraia hafui manu coisão ele anandata sikeseraia kia manu kamzo ni fiel luta ni fiel fazer cantivo ni fiel fazer cantivo ou fiel fazer cantivo desde Jesus amzo shumarse muito daqui o fone fiareta na maf chimaros a de fone fazer na maf zai mexer chutar tá zai que usar cheio ele ao lado do kuf fiareta no acungava ti mas sabe tu isobe a minha fome atual ti mas sabe zai zai não se esquecerá de tudo favorito Tiago, Vati wanitarai exato, carinho. Fabulizando com Vati zeratou, quando Jesus teu uniaço zaneira, amze tarai mas, amze na peixada Islam, fa rumro. Fitarai na medida fatina na fui, exato. Fitarai na medida Poniana demanda tanteira, Jesus Cristo. Chacun tudo favorise. Fa fitiava na saída que a o Iseu demanda a o venda barra na feira usará na cesarea cá a escatua fazer feiras querida Jesus Cristo e abre fiareiras carreira e se que será a todo o colégio já tem estado a ver isso mas aqui se acha fiava marcei zeitiava esqueça como a igreja chamada Zá a casa livre ao cá o favo bem de Jesus não me acha e se que será manu coisa como je t'ai fiable, je t'ai
sy fitiavan'Andriamanitra iray ary firaisan'ny fanamasina.
io voalaza voalohany eo ary teneny Paoly apôstôly ny hoe sy ny ondry rehetra izay nanaovany fanahy masonanareo ho mpitandro dia andrasanareo fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rano. Zany hoe ny mahalolona ny olona moa zany dia nampitandrina na mpiandraikitra na mpitarika ao amin'ny fiangonana ary eo amin'ny asan'ny apôstôly dia nanendry ny olona Paoly apôstôly sy Barnabasy mba hiandraikitra ny fiangonana isan-tanàna. Kanefa na olombelona Paoly apôstôly sy Barnabasy nanendry azy dia asan'ny fanan'Andriamanitra zany. Tahaka ny hitantsika amin'ny Korintena voalohany fa 12. Sy ny Efesiana koa hitantsika fa izy nanendry ny sasany ho mpiandro sy mpampianatra. Tena asan'ny fanan'Andriamanitra ny mahay olona ny ananana anjara fitaliana ao amin'ny fiangonana ka hanomezany fanomezam-pahasoavana tandrify izany mahay olona izany. Ka raha manana andraikitra anao ao amin'ny fiangonana na dia voafidin'ny komity azy dia asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany, fifidianan'Andriamanitra ho anao zany ka omeny fanomezam-pahasoavana entinao manompo amin'izany andraikitra omen'Andriamanitra anao zany. Io ny tsara ho fantatsika ihany, io ny tsara ho fantatsika. Ary eo indrindra ny tenenan'ny Paoly apôstôly hoe tandremo ny tenanay. Amin'ny Paoly apôstôly ny zavatra tena ambony amin'ny Paoly apôstôly mialohany ny anatanterahana ny asa fampoiny dia ny toe-panahy, ny fitondran-tena masina, ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Ary eo indrindra ny tenany hoe tandremo ny tenanay. Raha mipeny Jesosy amin'izao natoko 10,000 hoe sy anareo mifidiana fa izany mifidy anareo ka nanindry anareo mba handresy amoa ary anentany vokatrareo dia mampieritreritra ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny. Ary io tenenan'ny Paoly apôstôly amin'ny Korintena voalohany 12 hoe ianareo izay efa manao reforme-joro tandremo fanao ho lava. Zany hoe ao manan-kariva ny maha-olombelona mpanotatsika ka itenenan'ny Paoly hoe tandremo ny tenanay, tandremo ny tenanay. Satria mpanota izy na dia voateny amin'izany asa zany. Hitantsika tsara fa ny fanomezam-pahasoavana rehetra ho an'ny fiangonana tao Korinto dia fanomezana avy amin'ny fanahy masina. Fa ny mahampanota ny nomena ny fanomezam-pahasoavana dia nanjara tahaka hirotana ho an'ny fiangonana ny fizahazahoana sy ny fiheverantena ny zavatra amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana nomena ny lanitra azy. Hany tena nakorotana ny fiangonana izany. Ny andray no ambony indrindra hoy ny teny tsy fantatra. Eo indrindra ny tenenany hoe tandremo ny tenanay. Filofiry ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny tsy mahatsiaro fifaliana, tsy mahatsiaro fahafinaretana amin'izany asan'Andriamanitra zany satria tsy mitoetra amin'izay niantsoan'Andriamanitra azy, tsy mitoetra amin'izay nifidianan'i Jesosy azy izy. Tsy misy filaminana eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fiainam-panahy. Hany ka tsy fiasana eo am-penan-tanan'Andriamanitra nefa nofidian'Andriamanitra. Fa manay ny fiasana eo am-penan-tanan'ny devoly mba hanakontana ny fiangonan'Andriamanitra. Rehefa misy ny fiantsoana dia mampieritreritra hoe iza ny miantso, fa ny devoly koa miantso olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, hanimba ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny
fotsy voalohany ko le pôstôly raha miresaka ny amin'ny mpitandro ny toe-pananana mpitandro ny fitondran-tena tokony anana za mpitandro zany zany hoe za mpitandro teny fiangonana zany dia hoy ny teniny tokony ho zahan-toetrany hoe ireo vao manao ny asany mahalekona zay ny voalaza tokony ho zahan-toetrany ireo ka amin'ny fifidianana na dia Jesosy ny fidianao amin'ny alalan'ny fiangonana ireo tsara Jesosy tsy mifidy fotsiny fa amin'ny alalan'ny fiangonana ny fidianana ianao dia ny tenan'Andriamanitra izay ambarany fiangonana aminao eo ny fidianana Jesosy ianao. Fa ndraindray manko misy manao hoe za mpiamby za zao mandraiky teo fiangonana Jesosy ny antsoafa tsy nareo fiangonana zay ataon'ny olona lehibe mpiavinavina sy mieritena zany tsy miantso anao ivelany fiangonana Jesosy fa ao amin'ny fiangonana ary ny alalan'ny fiangonana no miantsony anao ho am'izao masomaso sy nanomezana ianao ny fanomezam-pahasoava tsy manomena fanomezam-pahasoava ivelany fiangonana izy fa ao amin'ny fiangonana no anomezana ianao zany amin'ny alalan'ny fanotanana anao amin'ny alalan'ny fanotantanana ataon'olona aminao toy ny teny Paoly apôstôly noho izany ny ava dia misy tokony zahan-toetrany vomeny any ndraiky ary io no asan'ny fiangonana ndraindraiky zakatsika io zahan-toetra io ndraindraiky zakatsika io zahan-toetra io ary tsaroa fa fizahan-toetra tsy zavatra izay fanaraka amin'ny sainao sy ny sitraponao zany fizahan-toetra fa izay mifanohitra aminao indrindra mba hamonoana ny tena nofinao nofotanao io ny fizahan-toetra ary mahamaiky zany mangotraky zany mahafadiran'ovana zany fa tsy arak'izay tianao mafimafana tsy fizahan-toetra tiky tsy zay tianao fa zay fantatran'Andriamanitra fahasoanao ka hamonoany nofotanao mba tsy reharehanao sy andehananao filany nofinao tsy maintsy zahan-toetra zahan-toetra amin'ny alalan'ny tenan'Andriamanitra zahan-toetra amin'ny alalan'ny rafy amin'ny fiangonana firofiry miala amin'ny fiangonana sy tsy mahazaka ny rafy amin'ny fiangonana zahan-toetra amin'ny zavatra izay mampanify anao indrindra voalazantsika teto ny amin'ny Jeremia mpamina ny amin'ny Joba olona natoky an'Andriamanitra nefa nasiny naveran'Andriamanitra hiasa tao aminy dia mba hampisy fanirifena teo amin'ny tenany mba hampanefy tena ary mba hanombana ny nofo hitatsika mba tsy andehanantsika amin'ny filanja nofo zany tsakatsika tsara zany mila zahan-toetra no zany ny fiangonana dia tsy maintsy ny zahan-toetra amin'ny alalan'ireo zavatra maro ka raha hita fa tahaka eo volamena izay dorana amin'ny asika dia mamirapiratra misy eo ny voninahitran'Andriamanitra ny tena izay fa azo menany zany ndraiky zany raha tamin'ny andro mama taloha azo isaina ny olona ekena hoe ity ekena atikana mpiaka fa am'izao koa efa karazana lamody na niditra amin'ny pastorany sasany amin'ny STP lany efa karazana fitadiavana azy satria tsy mahita azy ho antsika mpiamby dia satria mampiametan-tanana ambonilohan'olona raha mametan-tanana amboniloha mametan-tanana ambonilohan'olona mihoatra ny pastorantsika mpiamby zany mitadiavana sasany mba hanampahefanany amin'izany maro ny zavatra maro isan-karazana zay ilayntsika sy tadiavintsika ireharehantsika manolona ny asan'Andriamanitra fa izao ny fanontaniana ianao mba mizaha-toetra ny tenanao koa va ianao manay mizaha fiangonana toetra va ianao samby izay saim-pantatrao no anaovanao ny asan'Andriamanitra samby izay fitiavanao azy tsy ilain'Andriamanitra izay saim-pantatrao tsy ilain'Andriamanitra izay fitiavanao amin'ny maha-olomenanao fa Andriamanitra no mitaizanao amin'ny alalan'ny fizahan-toetra ataony aminao Andriamanitra miasa
masina inona koa no manaraka amin'ny alalan'ny fibebahana Andriamanitra no miasa fibebahana ao anatinao ka amin'ny alalan'ny fizahan-toetra no atsapanao fampanokana ianao sisy afaka manamatena matetena azy eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiatsoan'Andriamanitra eo anatrehan'ny asan'Andriamanitra ary io no tena hoe tandremo no tenanao manambara fampanokana io lahatsoina ka tian'Andriamanitra ho diovina amin'izany olo zany ho afana amin'izany olo zany mba hatomanao ho matoky ho mpanoky matoky eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fizahan-toetra io mampandiny firenao no ampanefitenanao andakiladianao eo am-poto fiasy fitsalen'i Jesosy ka hitondrano miotanao itia Jesosy diova ho afaka ekasasao afakotana hoy ny mpanao salama zany mihevitsy ny fizahan-toetra izay ilàn'Andriamanitra aminao mba hahaizanao mitonefa eo am-poto fiasy fitsalen'i Jesosy mba hahaizanao manome voninahitra n'Andriamanitra eo amin'ny asa ataonao fa tsy hanome voninahitra ny tenanao dia hoy teny manaraka eo mba hiandrasonareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rano mba azontsika tsaina ve zany ny fiangonan'Andriamanitra novidiny tamin'ny rano ny fiorenan'ny fiangonana niana tsy hoe ty tranoty fa ny fiangonana miafina ao anatsika mahatonga fifiraisan'ny fiomorany olona mino dia miasa ny fanan'Andriamanitra vokatry ny hazo fijalian'i Jesosy ny fidorina sy ny fanambarana ny fibebahana sy ny famehan-kelika io fiorenan'ny fiangonana io mahatanteraka ny fiangonana iny afanelesana ten'Andriamanitra sy fandraisana ny sakramenta izany mahafiangonana ny fiangonana novidiny Jesosy tamin'ny rano zany mba fantakao ve zany zany mondy anasanao zany mondy andrana Jesosy ianao ka hampaminanao mpiandro na mikaminahy mpiandro nanaovanahy pasoa hiandro ny fiangonan'Andriamanitra raha toa ka tsy mitandrony zany isika raha toa ka tsy maraiky ny fizahan-toetra ataon'ny fiangonana isika raha toa ka tsy mamangatra tenasika isika dia zao ny amin'ny fiainana amin'izao fiainan'izao no hitaizantsika ny fiangonan'Andriamanitra tsaroako zany firifiry ny fandambolamorona ota ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra firifiry ny tsy fahaizantsika mizaha toetra ka na dia manota aza ny omby na dia manao zavatra tsy zay dia mety ho taonao tahaka ny ataon'ny mpaminany sambo tamin'ny andro jereny mpaminany manambarany ota io ataonareo zanak'Israely ny bebanareo mba tsy hitraky ny loza diatanareo dia hoy nany mpaminany sambo fiadanana ho anareo tsy misy zany koa zany mety ny ataonareo zany koa ataontsika amin'ny olona ny fiangonana hoentsika amin'ny kristiana zay masatsika amin'ny olon'Andriamanitra zay vidiny tamin'ny rano hankesika ny mampivalilava makany ny fahafatesana ny olon'Andriamanitra ny fiangonan'Andriamanitra mila mandeha tenany amin'izany sika votokan'Andriamanitra mila mandeha tena amin'izany sika votokana rehetra hoe mba makaiza ny raisany ny olon'Andriamanitra zay vidiny tamin'ny rano so isika mitarika zay fahaveresa so isika mitarika ny fanakatonana fiangonana so isika mitarika ny zavatra mba ahitako ny zavatra tombosoako ny zavatra toa atao tsy hidain'Andriamanitra ary adin'Andriamanitra amin'izany na iza nomeny andraikitra ao fiangonana sao dia avy aminy na mpianatra ny fiangonana sao dia avy aminy na tonga ny olona miaraka ny fiangonana mila mandeha tena amin'izany tsika reavina manara na izany aza nefa tsy miheritsika no aizantsika mitoetra ho matoky amin'izay fivianana Jesosy atsika
sy ny herinao ry atokana no azanao toetra ho matoka ao zany fa ny herin'ny fanan'Andriamanitra izay mamaly anao, ny herin'ny fanan'Andriamanitra izay mampahafantatra anao ny lalana tokony zoranao, mampahafantatra anao fampalota ianao ka hitovianao amin'ny fibebahana eo amin'ny tokonao izay miantso anao mba handraisanao famelan-kely. Ary io zavatra kendrena miasa io famelan-kely io na iny na asa ataonao ka tsy manana famelan-kely fa ianao tsy manana fihavanana amin'ny Jesosy zany tsy mitsina vitanao zay tsy miray aminy Jesosy tsy mahefa na ina na ina. Noho izany amin'izay nividianana Jesosy ianao dia mbola manafatra anao ny teny androany, tandreo ny tenanareo, tandreo ny tenanareo, tandreo ny fampianaranareo tia Paoly ao Antiote, tandreo ny fampianaranareo. Inona no antony nanerenanao ho an'izany fianasana n'Andriamanitra zany dia zao hiara, satria Paoly fantatra fa rehefa lasa nisy amin'ny Nicodemasy hiditra eo efa navy aminareo zao Paoly dia isy itony teny tsy maka itaona ny mpianatra anaraka azy, itaona ny mpianatra anaraka azy zany no zava misy ankehitriny ny amin'ny fisinim-paminany Saint Thomas milaza faitenenan'i Jesosy, milaza fa manana ny fanan'Andriamanitra nefa mitariky ny olona ho amin'ny fahavereza, ny fahafatesana manak'izay. Mba eritreretinareo zany famitana lazaina misy fahazavana lehibe avy amin'Andriamanitra kanto projecteur ka iny atao any anaty ala amitana olo maro ny olona nakanankely projecteur natao any fa misy an'isy zao nandoanika tany nefa zany tsy mitonanao amin'Andriamanitra zany mitonanao amin'ny fahavereza ny fimoana kely enanao very tantera satria fantatra zany zao fa tsy izy lety io tsy maintsy izany toetra ny fanahy rehetra no zany ry avana malala nantsony Jesosy fo am'izao andraiky zao sy no fidiny Jesosy am'izao andraiky zao sy voka tsy amakariva ny alibe ny fitiavan'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy izay namin'izay voaloha tao amin'ny batisa any ny filazantsara izay nitsoantsika ho am'izao asa fanotony izao ka nanomeza antsika ny fanomezana soavana amin'ny fametran-tanana eto amin'ny fampanana eto tsarovy fa tsy asan'olombelona amin'ny fiainanao zany fa fiaisan'Andriamanitra voalohany mba tsy isika no fanombana ny fiangonan'Andriamanitra, tsy isika mitariky ny fisalama ny fiangonan'Andriamanitra, tsy isika mitariky sototoana ny fiangonan'Andriamanitra fa manaiky ny fitaliany ten'Andriamanitra, manaiky ny fitaliany rafy ny fiangonana, ny rafy ny fifoaza ary manaiky amin'ny fandaminana atao rehetra amin'ny fiangonan'Andriamanitra mba tsy isy avinavy mba tsy isy fananatan-tena, mba tsy isy veran-tenanao zavatra eo fampolo ny fiangonan'Andriamanitra fa mibebary potiny azy fitaliany Jesosy aloha ny nasa fampolo ataonao raha tena misy vokatra amin'ny asanao mibebary mba handraisanao famelan-kely fa raha miray amiko Jesosy dia hamoa be izy ny famoazana be famoazana voamendry ny fibebary ary famoazana koa mitarika olona maro ao fanjakan'Andriamanitra zany no tsony Jesosy ianao zany tiany Jesosy tanteranao tiany Jesosy ianao manony Jesosy ianao aza potena aza sombaina amin'ny zavatra zay tsisy dikany ny fitiavan'Andriamanitra anao fitiavana mandrakizay n'Andriamanitra matozy mbola mitene tandreo ny tenanao satria tsy te hanandratsy ny fanjakana Andriamanitra tsy te hanandratsy mananao izy fa tiany ho mpanompo mahatoky no mahatoky hatramin'ny fahafatesana hoy ny tenin'ny mpanoratry ny Apokalipsy dia omenanao ino zavonatra fiainana ao ho mahatoky any
okanana firaisana am Jesosy oko anana fiaina fibebahana samamboa oko hakamamy ny fiten'Andriamanitra oko azoto hianatra ny ten'Andriamanitra tsy misy afa-tsy zany no mahatonga anao afaka hitanjona tsara tsy misy afa-tsy zany no azo anao afaka hijono tsara amin'izay efa nifidianana Jesosy ianao dia hamokatra ny asa ataonao satria Jesosy no manatrika anao amin'ny tenanao fa ino zany mba namanakaiva ambara-pahatonga ny fahatabera zao tontolo zao voninahitra n'Andriamanitra ray zavatra fananasina zay atramotany indrindra atao mandrak'izay ko lay vavaka izy satria anao zay Jesosy tompo fitiavana sy ny fampiratiana manomezanao nay mpiandro ty manomezanao ny teninao fampahirezana ny olonao ary mbola azola manokana koa ny olonao amin'izay efa nifidiananao Jesosy dia mampahirezana izy ireo amin'ny finoana velinanao mampahirezana izy ireo mba hanolora ny tena tanteraka hoanao ka hafoizany ny ratsy mba hakamaminy ny tsara dia ny famonjena vitanao azy ka amin'izay nanomezanao azy manaim-polana dia hanolotra manaim-polana amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsarao amin'ny antom-pisiany izay niantsoanao azy niaraka amin'izao tontolo zao ary hoeto amin'izao tontolo zao mba hanombara ny famonjenao sy ny fahamarinanao ka hisy vokatra izany eo amin'ny fiaingonanao dia amin'ny anaranao Jesosy mampiana isangatana izany hatramin'izao mandrak'izay amen. Ny fakana sika dia tahaka an'izao zany no fizotra ny mandray tompon'anjara ny vavaka voalohany ramatoa Janety Mandao, ny vakiteny voalohany pastora Edirany Mandala, ny vakiteny faharoa ramatoa Solo Apersita, ny vakiteny fahatelo ny pastora Lazarista Daniel, ny vakiteny fahefatra ny pastora Rakotovao Ivan, ary ny vavaka aorian'ireo dia ny pastora Langatia. Rehefa alohan'ny hiasa ny mpiandro sy ny atokana sy ny voatokana dia ny manao teny fampibebahana Andriamatoa Ramanantsoa Germain. Ny hira zany fa telo ambarotsiko zato no ataontsika cantique 283 dia mandroso zany taona manjara rehetra. Ny amin'ny voalohany mandroso ny cantique 283 aorian'ny voalohany dia manomboka ny vavaka voalohany dia mitohy ny fampiteny rehetra. 283 Amen.
maso. Vele benirnau, vele benuscavano, segna solo la Israele, ali, alla voce non ritorno sei, o resto, non mi lascia, sei, mi ha suonato pianse e ipocriti. Magari non fanno troppo, sei Yeshua che sono l'Eterno, a riposo sarei la vita finale, a non fare a non mi lasciano, magari non fare il massimo, per chiamare, i tarcali saremo, a non massima saremo, o vovon bene non Ali, isceuni funeto, se fanno sicuramente i figli di servizio. Per demandare a canale di Susu, i tre sono i soldi. Ma lei qui a toffere il prossimo bagno in funeto che non sia resa di tanti figli di lei. Stiamo a mangiare con un asciuno a me la danza americana di soldi. Perché mi sono aiutati a un pochino di sushi, bastando a funzionare, perché le tue giornate funzionano bene, non è buono, non è che non si preoccupano, non è che e una cerniascia si funzionano essere legati. Un po' piace male così sushi, piace a mangiare am segreto yang sono kan fanno di tardi se dobbiamo tutto e di mano macchina sotto le sushi o fondati nella nuova chiama. Amen.
sy mona zanak'izao mo ny fitiavanao any mihoatra mo ny fitiavan'ireo ho izy taminy eto tianao mahalala fa tianao aho dia ho izy taminy fa hano ary miosikeliko ho indray izy taminy fandroana sy mona zanak'izao mo tiava ianao dia ho izy taminy eto tianao mahalala fa tianao aho dia ho izy taminy andraso ary miosika ho izy famoteliny sy mona zanak'izao mo tiava ianao dia nalahelo petera satria izy nanao mitely taminy hoe mo tiava ianao ka ho izy taminy tompo ianao mahalala ny zavatra rehetra fantatrao fa tianao aho hoy Jesosy taminy fa any no ary miosika lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao fa rehefa antitra kosa ianao dia hanintsy ny tananao ary olokapa no mamintina anao ka hitondranao amin'izay tsy tianao ary izany no lazainy hanambary ny fomba fahafatesana izay hankalazana an'Andriamanitra ary rehefa voalazana izany dia ho izy taminy manaraha tandremo tenanareo sy omby rehetra izay nanaovana fanamasinareo mitandro sy andrasonareo ny fiangonan'Andriamanitra izay didiny tamin'ny rano andraso n'Andriamanitra izay eo aminareo mitandrina azy sy antety fa amin'ny sinako arak'Andriamanitra sy amin'ny fitiavana harena maloto fa amin'ny zolom-panany sy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fandrafana ho fianaran'ondry ary rehefa miseho ny olo mpiandry dia ahazo fampivoninahitra sy miatsima ianareo Sotonao izany izy fosy fiamosao fa asehoana tokoa ny fiainao ka nanolotra ny ainao ianao ambozany ary nazaka ny rano ianao mba ho fanekena vaovao famelana-kely fampiavanana n'Andriamanitra azy Jesosy io sotrakoa no niantsona ny fiangonanao sy ny fiainanao azy ary amezanao anay ny fiasamasoavana mba ho amasinina amin'ny anivavaka sy ny tenao Andriamanitra iray ihany ny asan'ny fiangonanao
indreto ny mpianatra tokony fantatrao Jesosy miaza azo aminao miara aminao ny fanorateny rehefa nandre fiantsoanao ianao nanomana azy nandritra ny fotoana fahaviteny nengatany aminao Jesosy io dia ianao no atateraka ny fahasalana tompo amanatiny satria fantatray fa tsy vita ny fahaizanay sy ny fiarinay zany fa ira nataonay Jesosy io rehefa nainy fampireza mba ahafahany tokoa isanandro ijoro matoky amin'ny fanomponana aratra hatrany farany mba dia eo azy miazy lehibe izy zay ny fanaratsy ny rivotry miasa amin'ny folo mifakapanamaro kanefa fanandresan'izany anao Jesosy ka miteny aminay fa anao fahefany mba sikanay ary mombanay amin'ny asa zay andramo anay dia ianao Jesosy Kristy lohan'ny mpianatra lohanokana aza trano amilana ny fiangonana dia masino mpanomponao tendrio mba hamokatra hitondra fiainam-baovao amin'ny asa fibebahana maro hitondra olona maro ny fanjakanao amin'ny asa zay ataoko fampasoana fiangonana alors Jesosy Kristy voninahitra anao lehibe any mijery ny asa zay fanaotra tokonao Kristy. So dia ny fampiantsika rehetra manokana misy tarika voalohany izay tamin'ny président Rakototo Modeste dia ny pastora Edmond manaraka azy manaraka ny pastora Flavien Katongo ny pastora Gacheta ny catéchiste Rakotomavo Fava izay toy FPL Raharito Marvelo Maxi izay olona membre ny komite Toby ny tarika faharoa izay tamin'ny pastora président SPFLME dia manaraka azy toy ny fifila nasionaly amin'ny Madagasikara ny pastora Rankemahelina Mama ny pastora Rakotomirina président Soda ny FCKM dia ny ray aman-dreny toy Dr Raoesolara ny catéchiste Ramarefarivo vice-président comité Toby ary ny catéchiste Randriamalala Miramson izay membre toy birao ny comité Toby dia ny raha tokony izy sivy mandeha voalohany valopolo folo isan'ny mpiano ny atokany sivy dia mulai dari tukar dia mengadakan ekor dasarnya ambil dari bulan tukar Rick
Cristiano Ronaldo, de suas instituições para o bem fuga de uma piaça no vice. Com os anos da fuga de uma piaça, e no bicho normal, Jerusalém e Tobosica, eleitos e prometidos dele. A Tobosica faz isso em piaça para derrar tudo como piaça de Deus. Como já eu consigo abrir as lutas, família na tudo. A respeito de falar do Sudão, a figura, a cor, a vida final, a família, de alta e junto na demanda de Siqueira, a Zanfa, a utilizar a cor, e vai quase uma regalia, a do chão, a sala, a acha. Zodiac do canal do piano, que era a Miacha, a Miserúsica, a Miserúsica era a Chacua, a Pastura, a Catequista, a Arte de Chaves, a Festa da Caixa, e a Sora Deus Ruxo, a Faculdade.
Okra e Papa Crescia. Ria di Madre Pino fu il nome federale della Piazza Nera nell'anno della coperta. Bala Canova di la Piazza Mucocio. Se c'è più si sente la Piazza Pizzi. Il demonio con la tale, con il ritmo del problema, gente con il piano di un fenomeno. Tu puoi risalire nella macchina, non fa mai male. Atrasava un filone, ci fiava nella gente. A mia l'aria fa una macchina. La tua salita della piazza. La tua sciata, ci manca tutti, ma uscire da te. A chiusa, ci annulla, a granata, anni, fame morale, scinfa e dritta dentro. Arba, iscire tanta sala facciamo vedere, angeletta tu. Un bas, amniaccana, scinfa vedere, ari, appari, sciapare tutti i nobulis, vai sciurino, io non fare me. A portare così, a castano adesso, pare fatto andiamo a lasciare. Ho questo paramento sfamino di una terra, a Baiano Antigua e faccio fare un rexet, a un basta aiuto, e non mi attaccato, a mirare di Gesù, Cristo tutto. Amen. Thank you.
dia mipetraka sy divitra ny asa izay ataosy. Satria eo aminao ty fitiavana tokoa izahay arakaizay nambaranao ao amin'ny torty izay nataonao anjaranay fanazavana ny lalanay sy faniliny tokotra ianio dia anambaranao aminay fa fitiavana mandrakizay hitiavanao aminay koa dia isaorana indrindra tomponay. Ankehitriny ary dia tonga amin'ny fotoana amin'izao asa masina izao izahay dia mitondra ireto vavaka dia ny fiangonanao mangitahita famelan-keloka sy fampahirezana aminao izy ireo koa raiso araka ny fanetretena ny tsirairay avy tokoa ary meteza ianao nohony amin'izany fitiavanao izany hamany fivavaka izy izahay izay ianao ny asako Jesosy dia mangataka indrindra tompo ny hery avy aminao ny fanazavana avy aminao fanahinasonao mba ho tena araka ny sitraponao tokoa anaovanay izao asa masina izao ka tsy ahitany olona fa tsy nivoninahitra ao hoe izay rehetra taonay mangataka anao ihany koa izahay fanamasina mba ho vakinao ny foniny tsirairay avy aminay ka izay telo reny rehetra eto any dia hitondra tena hery sy fampahirezana ho an'izy ireo tsirairay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay mirenay sy angatana izany vavaka izany. Hoentsika ny ten'Andriamanitra ho fanorenana izao asa masina izao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa atao ataoko ary anao asa lehibe noho izany asa izy satria izaho mankany amin'ray ary na inona na inona nangatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany ary raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko ary izaho hangataka amin'ny ray ary izy anomenareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azo izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ary hoy izy taminy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitorino ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjely fa izay tsy mety mino no eloheny. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino, anoka domini amin'ny anarako izy, iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray mianarany izy ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy
dia tsy hampanino azy izany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo rehefa miteny tanina dia nampakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavan'Andriamanitra, fa izy ireo kosa dia lasaka nitoroteny eny tontolo eny. Ary ny Tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay momba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona ny fehezinareo ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambony tany dia ho voavahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambony tany na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany amin'ny iray izay any an-danitra izany, fa na aiza na aiza ny ambony ny roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Ary indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nandrahandray ahy no andrahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy sofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Na elikiza no avelanareo tsy avoavela izany, ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, misaotra n'Andriamanitra lehibe isika fa mbola be izao fotoan-dehibe izao. Fotoan-dehibe satria noho ny famondram-pony noho ny fitiavana isika mbola hanomezana isika izao fotoana izao. Isika teo ny ten'Andriamanitra izay mety ny mpanompony milaza hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Sapasika ve zany fitiavan'i Jesosy asika izany? Andriamanitra izay ao amin'i Jesosy ny fitiavany mbola miteny amiko, miteny aminao fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Tsy fitiavan'olombelona izay misy fitaka, izay mitondra ny fahaverezana, fa fitiavana ilay tena masina dia Jesosy izany. Tsy misy fitaka io fitiavana io, fa mitondra anao ho an'ny fanjakany lanitra. Amin'izany fitiavana izany dia ao amin'i Jesosy izany fitiavana izany. Kanefa tsaroy fisika mpanompon'Andriamanitra dia manana fahavalo, ny devoly izay rainy lainga. Io no mitady asika tsiraray avy, hamotraka asika, ankivy asika izay sahitasika ny fiainana mandrakizay. Kanefa ataovy ao an-dohanao, ao an'eritreritrao fa lehibe ny fitiavan'i Jesosy ianao, lehibe. Ary izany fitiavana izany dia tsy ho vidy vola fa homeny maimaim-poana ho anao, ho asika rehetra tsiraray avy, na kely na lehibe. Ankehitriny ary vavaha atolora Jesosy ny fonao, ny asany maizina izay rehetra manaingelina sainao sy ny fanahinao izay tsy andrenesanao ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy rohana menarana Jesosy. Koa menarana Jesosy Kristy manan-kery avy Nazareta no dedina sy voasany maizina rehetra, ny asany devoly tsy manana anjara atao no samarana, fa avaly faresanao voaka menarana Jesosy.
Jesosy Kristy namekena Nazareta. Mandeha amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Miala fangena amin'ny anaran'i Jesosy. Say
Jesosy malalanay dia mbola midera mankalaza ny anaranao izay amin'izao fotoana izao. Misaotranao indrindra tompony amin'ny nanatrehanao izao fotoana masina izao na hafanay indray na nanatanteraka ny asa teto amin'ity toerana ity. Misaotranao ny amin'ny famelan-keloka, ny amin'ny famotsorana izay nataonao ho an'ireto vahoakanao reto. Misaotra tompony amin'ny fampahirezana koa izay azo ny tsiraray avy, ny asany devoly sy ny fombany rehetra izay ndroana teto amin'ity toerana ity tompo dia hijanona any amin'ny elo any amin'ny farimy rehetra hafa ary tsy hakasika intsony ireto mpanomponao izay tonga teto ireto. Misaotranao indrindra Jesosy amin'ny fampanantenana sy ny amin'ny toky izay nomenao izay nitenenanao anay androany hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Soraty am-pony tsiraray avy izany raha hafanay mamakivaky ny fiainanay koa. Dia ny tokantrano rehetra izay nanatrika ity fotoana ity Jesosy, ny olona tsiraray koa izay tonga teto amin'ity toerana masina ity dia aza vela odi-maina tompo. Fa rehefa zo amin'ny fifalianao ary amin'ny fiadanam-ponao. Amin'ny anaran'i Jesosy mahavonjy manaovana izany lavaka izany. Amen. Ka iantra